Saika ho isan'andro no ivoizana ny miraligny teto amintsika nefa tsy mbola tratra ny tanjona ho amin'izany ho fanamariana ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy izay hatrany ny asabotsy avy izao dia hikarakara etsika ny antsoho Madagasikara nampitondraina ny loha hevitra hoe fomba mampanao malagasy miatrika ny bosesiky ny miralenta moa ity etsika karakarainy ny antsoho Madagasikara ity. Ho fanamariana ny andro ny vehivavy ny sabotsy ho avy izao dia isy ny etsika karakarain'ny antsoho Madagasikara izay ahitana adievitra fampiratiana ary seho. Amin'ny izao andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy izao izy ity moa zany andro tokana ho an'ny vehivavy dia izay eo amin'ny antsoho Madagasikara manomana adievitra lehibe izay hafana dia hafana satria tsy toy ny fahita andavanandro adievitra mahakasika ny lohateny dia hoe fomba mampanao nentim-paharazana miatrika ny bosesiky ny miralenta. Raha dinihana dia hoe inona moa tsy miralenta izay nivoizina foana teto amin'ny tanorazana teto nandritra ny fotoana maromaro zay ary arahantsika malala fa ny fiainana ara-politika izy hoe fa lasa vehivavy no mitantana ny anteny miram-pirenena ary mbola andrasantsika koa mety mbola ho vehivavy koa no filohan'ny gouvernement ary be dia be ireo mibosesiky mampiasa an'izay teny hoe miralenta izay fa manahoana kosa ny fipetraky ny fomba mampanao nentim-paharazana izay fomba malagasy tsy hita koa izay naharatsy azy raha hiatrika an'izay tontolo izay dia zay zany no ady hevitra ho ataona eto amin'ny sabotsy manomboka mivokatra amin'ny 7 dia ao anatin'izay zay iseho an-tsehatra ataon'ny tovovavy isan-karazany dia isy ihany koa fampiratiana mitondra ny lohateny hoe vehivavy zava-maneno. Voalaza fa tsy mbola tody tanteraka amin'ny atao hoe miralenta isika ankehitriny. Ny antony manokana na tonga nanao an'izay hetsika izay moa zany dia satria tonga eo amin'ity raharaham-pirenena sy ity raharaha politika ity ihany zany miresaka hoe nahoana inona ny zavatra tsy mampandeha n'ity firenena ity fa mikatso tanteraka le firenena resahana matetika le miralenta nefa to mbola tsy tody amin'ilay hoe 500 isan-jato ny vehivavy no handray andraikitra eto amin'ny firenena nefa 250 isan-jato ny mponina eto Madagasikara dia vehivavy avokoa dia apetraka ny fanontaniana hoe tsy misy zavatra tsy vitan'ny adievitra sy ny tafasidinika ambany tafitra. Raha ny fantatra dia ny lehilahy no tena anao ny famelabelaran-kevitra ety amin'ny antsoho Madagasikara Ambohitsoa fa fijoroana vavolombelona kosa no ataon'ireo andriambavilanitra izay andray anjara ihany koa amin'ireo etsika samihafa. Ny fivoahan'ny gazety mahery no mampiavaka ny andron'ny Rapitso Zuma ny tontolon'ny fanatanjahantena no isan'ny hompanan'izany gazety izany moa amin'ny Rampitso tsy anadinoany ihany koa ny mpamaky azy eo amin'ny Rapitso zany ny fotoana ao anatin'ity gazety ity dia mifandritany koa ny fotoana antsika tompoko lasy tompoko vavy mbola mamy fotoana ho anao hatrany tena koa amin'ny Rapitso velomandray ary tompoko. Tous les samedis, une nouvelle rubrique dans Midi Madagascar. Le MAC de midi, de la lecture pour tous, pour vous délasser, vous